Construit durant le régime Ratsiraka, le palais Diavoloa est la résidence officielle du président de Madagascar. Il est situé à 15 km au sud de la capitale Antananarivo et fait partie des plus beaux palais présidentiels en Afrique. Efa nisy ny fionana teo amin'ny FFKM izay nahatrehanareo dimy rahana tamin'ny volana tamin'ny taona 2010 sy 2010 tery Ivato. Nisy sosokevitra napetraka tamin'izay taona zay. Ianao moa anisany nanao soni an'le izy dia ny filo Marc Ravalomanana ary ny filo Jacques Berty nanao soni sy ny président Rajoelina. Ny zavatra nipetraka tamin'io inona ny antony tsy nahatanteraka anazy? Inanako André Matoflo ray mikasika ny SMM sy ny syndicat de greffier izay nanao fitakina ny raha malala fa raha ny fotoana izay efa nisy teo greffe général ireo ary nisy fiatraika an'ireo teo amin'ny sarambavinahoaka ahoana fahafantarana azy. Fanontaniana faharoa mikasika ny conseil des ministres farafaran'ireo izay milaza ny organisation présidence izay ihany teto anaty juste une phrase amety azahoana fanazavana be découvrir hoe organisation au niveau de la présidence. Raha ny foronakevitra teo dia efa mazava zany fa io anisan'ny kotianao ilay article 47 zany zany hoe ionona ny eritreritra zany ikitika misy io miantso fiaraha-midinika ianao sy adevitra. Ilay adevitra nefa ny amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanao politika indrindra rehefa ny avy amin'ny mpanolotra dia tsy manisika ny ikitiana ny lalam-pandrenana amin'ny ankapobeny mihitsiny. Ka adevitra ohatrohatry ny ahoana zany André Matoflo no hieritreritra hampanekeny rehetra fa ilosan'ny fifidianantsika ary nofokitika ny lalam-pandrenana. Ny adevitra faharoa André Matoflo fa tsy fantarina dia eo amin'ilay hoe feon'ny vahoaka. Ny mpitondra izay mitondra zany dia nomezan'olona tsy miazo izay hoe tsy miheno ny feon'ny vahoaka. Ka tsy fantatra André Matoflo efa heninao le antso vonjy ataon'ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fa tsy fisiana fandriampahalemana na tanàn-dehibe na mpanavoatra isan'andro dia any olona fahafatesan'ny olona zany isan'andro. Ho an'ny olona nefa satria ianao le laza teo hoe mitaky fandraisana ndraikitra ho an'ny vahoaka. Ny vahoaka tokoa André Matoflo matoy ianao ny fidiny misy fotoana dia mieritreritra izy fa ray aman-dreniny raha afaka hamamaha ny olana. Ka ny vahoaka zany amaranako teko dia hoe mitady fandraisana ndraikitra angina mba hamalina an'izay marary azay fa ty fa efa nivarika ny raha-paty André Matoflo. Tsy mametraka fantany fotsiny tsy ianao koa no mampiataka hoe maly an'le izy fateo izy hoe anontany hoe olona tsy mantanteraka azy. Za efa nilaza fa jereo tsara ny any nataoko tany Antsirana indray resaka fivavahana moa izy fa dia hoe dia filoham-pirenena dia miantso ny rehetrarehetra mba atsiaro tena koa andray andraikitra mila eloka zany ke zavatra ngezabe ke zany fa io azo hoe antareko tsy tenenina io na fihavanam-pirenena na zany hoe famelan-keloka pardon sisy zany tsy tenenina io fa iainan'io. Zay olona miresaka amintsika an'izany, zay olona miteny an'izany, jereo aloha izy dia antanina tsara iainanao aloha ve le izy ataonao moa ny zara raha ianao raha tsy mainana izy akory. Ataonao moa ny apiatra nefa ianao raha tsy mainana izy akory. Ifampitsara eto fotsiny ao anatin'le izy. Aroa kely le tantara nanomboka tamin'ireny dia jereo filoham-pirenena voalohany tamin'ireny rehefa vita ilay ataoko hoe adingana voalohany
tamin'ny desambra 2024 filoampireneny to dia fanapakevitra izy hoe avoakako ireo gadra politika rehetra navoakako zany dikan'izany efa mitarika dia io zany fampijery tsika rehetrarehetra eo amin'izay zavatra izay fa zany dia anisany manao anazy zany eo nisy amay mamifitakina nakaiza dia ahoana fa zava-dehibe rangama tsy tena hoe teraka polemika loatra amin'ny zavatra io fa dia mampisika ndrendra fotsiny ahko mba andraina ndraikitra anatin'izy misy ake mifitakina misy ake mifitakina zay hoe atreto mety vitatsika atraiza mety vitatsika amin'ny fotoana manahoana fa io rehefa nyteneniko foana hoe azadino tamin'ny fotoambitany nyteny an'izay hoe amin'izao fotoana zao vola miditra resety Madagasikara atao anatiny angeka ny 5 dia efa lasa amin'ny solde de pension ary rehefa mbola pinao amin'ilay hoe fonctionnement izy satria mila trano le olona mandeha électricité mila manao formation izy mila voyage izy nato anatina ny avelo amin'ny ato maro samihafa rehefa pina dia tapakatrany 10% ny volalany amin'izany rano ny fitakina fa osa hoe eto an-dany koa le amalina le fitakina na lafiny ara-bola le izy dia apetrao koa fa le olona mitaky grevy izy tsy miasa dia ahoana moa ny etretinao fa hitombon'ny arem-pirenena amin'izany ianao tsy miasa nefa anao mitaky ny ampitomboana le makany aminao zany nge dia azo lazany hoe adevitra faran'izay natoatra ambany indrindra ingany ny any Alemanan'izany efa lazevitra hoe antsy migrevy zany izy satria nahoana manao fanambo zareo hoe zay mandritra ny fiainana izy efa toa fitram-panjakana rehetrarehetra zay mbola etoana zay zany tena anisan'ny miavaka indrindra ny fiarahamonina fetrany misehatra tsy miakina nydikan'izany dia manoana arak'izay azo atao zay fa tsy manao hoe tsy misy zany ny fitakina syndikaly amin'izay atao zay fa o zany misy ao tsy lazanareo hoe tsy prian'izany misy ny azo atao misy ny manahirina manatanteraka azy ao anatin'ilay izy ahoana le organisation présidence iny natokany zavatra-tsotra fotsiny le izy napetraka le hoe HCDN au Conseil pour la défense nationale ary rehefa apetraka ny HCDN dia lay cabinet militaire ny présidence zany dia efa ataon'ny anglais secrétariat amin'ny HCDN lay asady dia zay no nanamboarana iny esorona zany mifoanana lay directeur cabinet civil cabinet militaire zafady atao présidence satria efa manao efa misy manao le andraikitra zany eo akafa amin'ny article 47 ohatrany iverenantsika foana fa zao tsy zany no miantsy voalohany tamin'io na izany no mitarika ny adevitra tamin'io e fa za kosa rehefa mandeha le adevitra dia efa niteny hoe manome hevitra anareo manome éclairage anareo nanomboka nandeha amin'ny adevitra io dia mba mandalina nisy io dia manao éclairage aminareo hoe zao fomba fetrany ianareo zany mba anisan'ny protagoniste ao anatin'le izy koa dia mba jereo hoe inona raha zany ny nanana ao anatin'le izy enao hoe feovahoaka hoy namanazy dia mbola say laza rena rehefa tsy mahinao zany ny filoam-pirenena aza mampandaika amin'ny filoam-pirenena kosa ary aza mandaika amin'ny tenanareo fa ny filoam-pirenena efa milaza fa miaino mahita mahafantatra fa izao ny fitondrana vahaolana eto amin'ity fireneny tia dia amin'ny alalan'ny fifanentanana ihany andraisa fampampisono fa raha isanandrosanandro isika misy zavatra anankiray miseho dia manao hoe io fa misy oatran'izao io fa misy oatran'izao dia araky ny tena manatatsy iany antsika za zao milaza aminareo fa tamin'ny heriny ahako verina van Londres dia andalo tao amin'ny fitra lefako ny télévision dia ao amin'ny BFM TV ao zany dia mahoaka izy misy accident tsy amin'ny aninatsy amin'ny fito zany tamin'ny enina maraina zany tamin'ny 5 sy amin'ny enina maraina misy accident tsy ananinatsy ohatran'izao dia meny alo izy misy accident ny isaiko fito ny accident tamin'ny raha Madagasikara manao misy an'izany sanatria ny vava ao dia molazaina foana hoe misy accident tsy nanero mbola vao amin'ny fito zany fa asa mandrapatapitry ny andro tsy fantatro na firy na firy kaza zao hoe asa zay zavatra manahirina foana ny tany sao fa mba lozao koa zavabe ianao le tena teo inona zavabe tambany lazainao
mandotsika matetika zany fanetarana vaoaka ihany koa izy zany fanetarana vaoaka ny asa fampandrosoana aliarika ny rambaro izy ianao zany tsy ilaza aminao hoe efa vita ny fampandrosoana ty fireneny ty mbola mitoy ny fampandrosoana ty fireneny ty fa mba mandeana kosa ianao any tsy mandrefana any amin'ny mpamamboky iny mitoako mofre ndao mba mandeha makany mitoako ny andeananao any amin'ny mpamamboty a sy aty amin'ny traina mamboty dia anontaniany olona any inona vokatr'ilay nifotrana rano efa misy 2 saison any zao efa tafakatra amin'ny 5 tonnes ny vokabary amin'ny hectare manazao zany ampiseana leo feno olona tany Mahajanga tanyty tany Tolea tany Tomasina tany Morotava feno ny olona mandeha ratsy hoe manakarena malagasy rehetra fa hoy zany hoe ny zava-dehibe dia zao nahita ilay zava-bita leo Mahajanga tsara ny lalana tsara ny tanàna petsaka zatra fotodrafitra sanisy tao anatin'le izy Tolea raha oranandianina reo miova ny endriky ny tanàna ary mitorany fampandrosoana be dia be anatin'le izy mba voizo zany ka dia mihina fa mba iray fo am'izay tsika am'izay zavatra izay le fantsina ozy ianao a ahoana anaovanan'le izy alefasa aloha ny adevitra anareo any momba amin'izany raha-panorenana dia mazava amin'izany resaka fantsiny zany fantsiny zany a dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny référendum raha-pandrenana zakareo fitsojana ampianana ny tena zany fa izao tsy maintsy mandana amin'ny parlement zany tsy maintsy tokony misy adevitra zany rehetrarehetra zany mety misy adevitra amponao politika zany ke tena zava-dehibe raha mponao politika rehetra ohatra ve dia hoteneninao foana hoe fa izy tsy manaiky an'io zay manjarabe zay ny fandresen-danitra zay anany fa ny atao kosa dia miara fandresen-danitra ny hoe inona raha lalana zay ataotsika tatitra zay atao amin'ny CENI ho an'ny comité interministériel io resaka momba ny constitution io ka mazava CENI nge tsy ao anatin'ny asa ataony resaka momba an'izany hoe constitution zany kely barabety azy dia aza gaga mihitsy tsika raha tsy ao amin'ny tatitra ataon'le izy fa zay ataoko antsika hoe jereo daholo ny document rehetrarehetra fa n'le tatitra ivelana ataon'ny CENI misy tatitra lehibe zay natao tao a dia anatin'izay a izay zavatra dinao a tenen'izay isika tsy maintsy manajalela lany raha nanao an'izay CENI na izara mba niandry azo izy reto raha manao an'izay fa tsy nanao an'izay izy fa raha nanao an'izay izy a dia tonga dia otsika hoe mety izy amin'ny zavatra tsy tokony hidirany a ny CENI a fa tsy nanao an'izay moa le izy zany eninareo avy ny teny teo hoe enitra ny fifidiana no milaza hoe raha le filazanao azy teo dia ohatrany enitra ny fifidiana filohampirenena malaza hoany ala-panorenana manana zany lalàna eto andarontsika nga tsy manao ny teneniko teo 24 janvier aloha tsika samitsika eto a ny resaka fa tsy nyresaka an'izany mihitsy a na kely azy ary tsy anjara filohampirenena no manao eto hoe ametraka hoe zao taiminina zay tokony anao vanamokary zao ny anina sy ny anina misy tamiterinandrokina nandraka andrananao an'izany anazy zany fa tsy ny filohampirenena no anao an'izany satria tsy andraky ny filohampirenena izay zavatra izay da andro ambony latabatra raha mitany anao azao tenanao koa raha ho resy latro tena misy zany problematsika eto Madagasikara mahita fa tsy samy teny za milaza aminareo fa mifilohampirenena mahita mahafantatra raha izany mahita ka manana porofo eo dia mirehetra eo fa aloha mandretrarehetra koa mandray andraiky eo anatin'le izy misy zavatra miseho any ambala avao any dia aita président république ny fombola misy atanatohatra maro samihafa zay tokony anao an'ilay izy ka zay matonga manao hoe raha ny fahasaina samy président arehefa nanao mihitsy ny président ao misy a dia za mihitsy miteny amin'ny aty amin'ny résidence na ministre hoe tokio any ambiankoy hoe eto atao very fa tsy mety zany
rehefa manao zavatra tany amin'ny olona dia ny fanjakana sy ny président république no ohatran'ny manao zavatra rehetra ozy zay tompona anaitra fa na izy na izy tsy matahotra an'izany ao na anaty finance 2018 alao avy amin'ny fotoana zany mbola voapatra fetantsika amin'izao fotoana zao ary zay ny akaviko antsika hoe raha azo atao hoe aza korotanina amin'izany zay vahoaka le adevitra mbola antetiko tsy mandeha akory dia efa hoe zao ny azo anareo ohatrany tsy akatra ohatran'izao ohatran'ny hidina hono ny azo taonao zao ny ao mbola mandeha lehibe mihitsy ny adevitra ao anatin'izany zavatra zany ahoana ny code de popularité anareo sasa raha mijery mitsikitsikin'ny olona fa zay efa ve milaza hoe tena miakatra be le izy niany ataoko fotsiny zay zao hoe nareo mahita le izy vahoaka mahita le izy code de popularité zany a hainy vahoaka foana ny mampiseho an'izany ao anatin'ny fifidianana raha ohatra le olona ka milatsaka hainy vahoaka foana mampiseho amin'izany a amin'ny endrika zay isehony a rehefa mandeha reny a mitarika amin'ny asa mandeha mitsidika faritra mampisika ny olona dehibe ny tonga sy manaraka sy foana ka io misy mananao sondage any a raha ny nanao sondage ny averina telo volana tao rena ny nalany any efa tsy tentsony asevy da manerina sondage zay le mananao tamin'izany fotoan'izany zao dia izy nanao asina mona sondage ny tenany hoe aiza hoa izy zao raha nietreritra hoe taizy izy dia mba izy amin'izao fotoan'izao ka zay nataoko hoe ny ataontsika dia zao hoe manao fanampytsika amin'ny alalany asa manao fanampytsika amin'ny alalany vina zay ataontsika fanazakatsika mifanampy ataon'ny firopempola tanterahana ny zavatra tsy azoko tanterahana dia lazaiko hoe io mbola miandro io mbola tsy azo tanterahana io zao anton'izao fa za kosa mifanampy ataoko dia tanterahana ary matoa hoetitsika mandroso amin'izay lalan'ny fampampisoanana tekaren'izay dia satria manaraka n'le vidy dia manaraka an'ireo programme rehetra ka io kofa tokony natiana na tsy tiana tsy maintsy misy impact amin'izay zavatra teneninao zay ihany zany zavatra rehetrarehetra zany fa majery koa aloha ny any amin'ny toerana maro samihafa io kely misy balance foana ny eto amin'ny anankiray manao ny asa eto amin'ny anankiray misy any ny manaratsy sy miteny sy ohatran'izany ka dia falanatany dia mipetraka olan'io tsika raha mahatratra manao ny tsy mety eo dia tena petahantsika zay manao zay mivaliny amin'ny rehetra io fa tsy mifananatany any manina tsy natao projet présidentiel satria efa anatin'ny projet ministère izy tsy anaty olona mba anaraka amin'izy fa dia ame kosa sosikevitra alono hoe atao ara mba tsaratsara tokony izy vao ino ny directeur de communication zany olona maheno tsara io ary maheno resaka aminareo izy io maheno resaka aminareo ka tokony tsy sarasara koa nareo anatin'le izy io misy vaovaotaka izao any aloha mandeha voaloha vao manontany amin'ny président enikany ke rehefa hoe mandondonona ka tsy mahay mivaravara le maheno an'izany any raha misy fa fijerika azy ohatrany tsy misy izy satria le mandondonona mety tsisy azanao fa tsy ho zany no zanako tsy hondralako eto tia porofony zany morona ngely olona ny miteny fa mamafaniny rehefa aveo voasoratra reo manahirana za koa nasanananjanaka be dehibe satria le zanako resahan'le olona miresaka amiko ato aty amiko aty aveo izy any anjorobe mo ny arianandry tsy zanako zany tsy niteraka an'izany fa nanangana ny tena no zanako izy ka mila mitandratsy zay kely hoe fanamarinana le vaovao aza diny fa misy fiatraika an'izany eo am'le fiainan'le olona misy fiatraika an'izany am'le fianakavian'le olona misy fiatraika an'izany amin'ny fiainam-pirenena ary araotan'ny olona foana zany zavatra zany raha tsy hoe zay ngale tanjo fa efa mahiary tena kosa aloha efa nataoko zareo miarova tenanareo am'izany zay le vaovao lainga ka eo zany efa misy rehetra moa zay nareo ihany moa no teny azy teo fa tsara jerena le
miantso nefa nitao tsy misy ametra-pialana kotra ny aso ataoko aminareo ihany ake hoe mba voa vaovao ohatran'izao na tsy mivoaka azy ino moa azo atao fa zao kosa tsy mijana amin'izay misy tsy mety eo na misy tsy tanteraka ao tsy nametraka eo niala elo esorona ianao angamozany olona mana fahefana amin'izany ake ny filoam-pirenena fa zay zany le madingana hoe ianao ve mahatsiary tena naraikitranao maolo-pirenenanao mampiasa-panjakananao antokony raikitranao apetraka aminao aloha le izy eno izy nefa tsy manao ny ataony izy miala izy anao tsy olona nareo le olona tsy manontany akozy sady tsy mangataka akozy misy nkeny olona tsy angatahana akory azy defa nilatsaka fa oza hoe tonga amin'ny fotoanany any zany zavatra zany a amin'ny fotoana zay mampety azy sady ao anatin'ny fanajana lalàna zay ngamba normaliko azy fa de efa misaotra an'ireny olona rehetrarehetra zay nefa satria mahita le olona zany ary betsaka izy reny a betsaka ny tsy voizinareo fa betsaka izy reny be de be mihoatra noho ny eritreretina azy fa betsaka izy reny voaray zeny le hoe fandripalemana ny abongilany tanana tamin'ireny ary mitonona teo daholo izy rehetrarehetra tena ao anatina transparence reto avy nanao ao anatin'le izy de za moa nyteny hoe le mandahinao am'le izy vita manetana koa pelaitsika ary hoe fananana le sosialim-bahoaka asamasony zany kina moa marantsy an'izany ohatra ka sabola rehetra zany de tsy mba le olona manao hoe de efa afakoa mandany relazanzantsika fa le atao kosa de hoe miezaka araka sy azo atao tsy mitapitra ny fampandrosona ny firenena kely mila ezaka foana androany azy ao naheno an'ny andriamato Mélenchon tao la réunion izy de niainy mihitsy any kabalina tao tsara zao fa tsara tsy hitanafanafana itaony maso anylarany eto la réunion de mbe fotsiny any manina tsy misaoty kely nakaty anao mijery tatikatra zany hoe relatif be zany misy ezaka tokony ataontsika be de be mi sosialim-bahoaka io fa izao ny tsiraray a fanjakana secteur privé a ny ONG a rehetrarehetra dia tokony entanina amin'io ary zany dia manoana mihitsy an'le hoe tokony isy andro zay atokana ho an'ny fahadiovana efa niezaka ny teny an'izay any atao gouvernement fa hoe misy andro zay tokony homaliantsika amin'ny fahadiovana am'izao na am'izao tsy problème any mihitsy ny andeha de hoe araka amin'ny amin'ny fokotany atao amina efa de araka anampiny olona anadio fa zany ke niezaka tokony atao isanandro sanandro amin'ny tokony andraikitra rehetra tena maro mihitsy ny teninareo hoe ahoana ny opposition tsy fantatra hoe de zao betsaka amin'izy ireo no anamiko fa tsy hitandre caméra anareo misy ny miafina tsy hitandre caméra anareo hoe rehefa makely tandreo mihitsy amin'ny fireo président le arivarivo mba tsy de hitany olona loatra misy zany fa izao tsika tsy mametsy ny milo manao an'izany zany ke nitan'ny zavatra génétika foana amin'ny relation personnelle sy interpersonnelle sy relation publique fa izao a zany le zatsy ina moa tadi avofiloam-pirenena efa miteny azany foana fanetanana daholo ny olona rehetrarehetra fanetanana daholo ny olona rehetra fampanosoana ary samy miasa amin'izay ny olona rehetrarehetra na opposant renao tanjonara ihany tratrantsika fampanosoana amin'ny firenena tovy zany betsaka ny any démocratie mandroso reny a no hitatsika reninareo tsy voatery no fitorana izy fa tena manoratra mihitsy eo amin'ny fitorana fa zao rehefa misy zavatra vitany eo amin'ny fitorana
dia nisam-pamolazy hoe zay dia mba mankasitraka misaotra fa tsara azofianana zazana zany eto amin'ny firenentsika fa tsy manana olana amin'izany mihitsy filohampirenena filohampirenena efa manolotanana foana misy manao endreny mihitsy a rehefa tonga zao maintsika zany reny dia atokavinareo na ny voalohany taona fa maromaro zareo dia raisika moa rehefa fakahita ohatrany tsy nisy ninony zany tadiavintsika fa dia io moa dia ezaka zay atao isan'andro na niny an-tany na ny amin'ny ankilany a io anamajarovana fandarana manokana le izy hoe dia zao aby zavatra tsy vitako za somba manao anareo anotanony reny filohampirenena taloha reny mba ilahy satria izy efa navita mandany inona ny zavatra tsy vitany zany nge mantonyreny le hoe reconciliation nationale reny mba hanekena hoe misy zavatra mety misy zavatra tsy mety ao anatin'le izy fa zany zay rehefa tsy mety tsy vita tsy mamenatrany tsy mampatahotrany ilazan'izany eny tsy androany nanaovana azy zay satria kely ny fotoanatsika fa izao betsaka ny vita kosa nefa na izany azy fa tsy mbola nahita koa firenena ka hoe zavatra tsy vita dodododoany tantaraina reny fitorana ny mpanohatra fa zay zany le balance zay le balance ilay ao anatin'izy fa aza matahotra ianao any fa tsy olana amikonisy ny raza hoe tia ny sotratratsika tia ny sovitatsika tia ny fanampitsika tia aorina 2018 vao vita nibetsaka ny tena zany tia amin'ny 2020 vita tia amin'ny 2019 vao vita inahoa ny olana am'izany fifidiany rehefa alohan'izay ny misy orinasa zay amidy ny actifany raha manaraka tsara tsika ny vaovao zay nafanetsaka nampo na tsy ampy ny vaovao zay omena dia izao reny orinasa tafiditra ao anatin'ny le hoe amidy reny ny actifany andeha atao hoe régularisation ny famaranana ny le processus na privatisation reny misy mbola ny telopolo any izy raha tsy diso no ao anatin'izay fa reo aloha zany a no atao ohatra hoe sympa efa vita mihitsy ary efa décidé mihitsy gouvernement tany hoe dia atao liquidation dia famaranana azy zany reny zavatra reny amin'izao fotoana izao fa misy azy zay tsy ao anatin'izany takminy jiramaso dia tsy ao anatin'izany no miantony stratégique zay fatatsika le nametraka le hoe manaraka norme ve momba ny ay le hoe lalana manaraka le hoe 8 millions génant de dollars andeha mba me taremasika aminareo a fa manao autoroute amin'izao fotoana zao a mba miantso anareo a mba ataovy le fanamariana dia eo anelanelany 10 millions de dollars ka hatramin'ny 17 millions de dollars manao autoroute ray kilometatra amin'izao fotoana izao io zany aza mijery fotsiny tsika hoe ary maninona ny arina no 500 000 maninona ny atsy a no 2 millions maninona ny atsy a no 15 millions arakarakle le zavatra atao io arakarak le zavatra atao io fa io a tena manaraka norme ary amin'ny fitrapanjakana tsy resaka sikifavy fa rehefa manao an'ireny zavatra zay misy comparaison de prix atao antanina ny orinasa vaventy zay manao an'izy hoe raha nareo manao an'io dia hotsinina anatin'izy fa zany lazanao a fa tafiditra ao anatina fourchette-le norme re zavatra reny dia vao ray koa le hoe any Andramasina matahotra ve Andriamantola Janary-Pampianina matahotra ahoana moa e io nge le manahirana foana e am'le hoe matahotra iny fa ka misy ady izy ity hoe matahotra manao ny ataony ny olona any a dia manao ny ataony izy be dia be nefa fantatrareo be dia be nefa hitanareo be dia be nefa heninareo nataon'ireo olonareo efa naheno venareo andiara-Janary-Mampianina ny teny ratsy an'ireo olonareo a na dia ohatra niny fotsiny azy mbalazao satria tsy zany ny toetsaitsika amin'ny firenena ny sasany zay zao bom sondrome vaoaloha vaoarina zany ny toetsainy sasany fa ny filohampirenena tsy mandroso amin'ny asany foana izy eo miasa ny tokony fananatsika
amin'ny fampandrosoana firenena ary tokony atsara tenany olona amin'izay fanataony teto amin'ity firenena ity. Zany nge izy io tokony atsara tenany olona fa zao dia milaza aminareo fa raha ifampita dia miteny amin'izay foana tsy menatra an'izay fanataoko ary tsy menatra mbola ataontsika. Inona ny motivation dia lera magnimo dia rehefa tegna teo voavalika io rehefa tsy mety a dia tia me tselatra zay zao nefa tena ampiasaika indray tia me tselatra vaovao sika dia zay nanaovana an'ireny zavatra ireny. Marina mihitsy hoe tokony omena ny vaovao mahakasika an'ilay hoe fampiasam-bola ny oxifra ny roadshow amin'ny marché financier tany Londres dia zao mila marché financier tsika ty Madagasikara raha tianareo dia mbola misy fotoana azo resaka tena finance fotsiny amin'ilay izy mila marché financier tsika Maurice dia manana marché financier kekeny mbola tsy tena bourse ny lazatsika azy marché financier zay azontsika hitadiavan'olona na ato anatiny na any ivelany dia lazaka anareo fa ao anatin'ny fandaharana asatsika zay zavatra zay. Misy fanarahana zay nataonay tamin'ny London Stock Exchange zany tamin'ny tany Londres mahakasika an'izay norevitra atsika izy anampytsika izy satria velona fa zavatra tena ilaina zay zavatra izay. Ny manafatra ny fanjakana manentana ny fanjakana amin'ireo secteur privé manafatra dia manara-maso kosa sika amin'ireo vary zay nafarana andreo hoe tokony mba handeha amin'ny ara-dalàna ireo vary reo. Misy zany ny teny mpanorona zay fataontsika, misy ny ady ara économique ataontsika, misy ny fampiasana an'ireo jirika maro samihafa andreny ataontsika, misy fanafaizana ny olona, misy ny gadraina tsika ny olona orientation de stock tao hoe misy zany. Mila tonga amin'izany tsika zay vao tonga saina ny olona ka resaka hoe ampiasaintsika daholo zany zany teti-panorona rehetra zany mba editsika amin'ny fiakarany vidim-piainana ho tombon'izao vahoaka. Zany mankasitraka antsika rehetra satria raha nanamarika anareo tsy nisy fanontanianareo mihitsy zay nidovirako fa izay ampivaliana araka izay tokony amalina azy. Tsy afaka nandray ny mpanao gazety rehetra manerana Madagasikara fa ny foto-kevitra zay nanjoronay dia hoe mba ny ankamaroany manana ny représentativité amin'ny nareo maro samihafa no antsoina amin'ity androany ity. Naharitratsika satria naharitra ny teny sika teto nefa dia verika fa finiavatsika samy te apita vaovao apita ny hevitrareo apita ny marina ihany koa amin'izay veritsika famarinana izany rehetrarehetra zany. Ka dia alohan'ny anaovako fisorana tena farany dia aloha meko tetikilo présiden'ny président anareo. Tsy misy zavatra marina sy ny fisorana tompoko fisoranao rehefa voalohan'ny repoblika nandray ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ny averiko fa feno dia feno ny fanontaniana isan-karazany zay nifotry ny mpanao gazety araky ny lalan-tsotra iasan'ny mpanao gazety na ny editorial samy mpanao gazety teto ny fanontaniana mipetraka. Ny fanariana dia misy tahaka izao arak'izay fotoana mamararaka ny voalohan'ny repoblika sy iarahana nandrematon'ny ministra. Ny ministra seraseralareo fa namparatena fa iona periodika amin'ny mpanao gazety zay everiko fa izay hofotomizany zao ny ona mivatana taminao izahay andrematovo ary reo fanontaniana tsiditra ny vahoaka nasa ny vahoaka vaovao mety aminay ny mpanjifa zany indrindra no voaresakantsika teto ka dia tsy misy atao fa tsy manampy aosora ny faniriny any amin'ny faratany dia somary valinao ihany teo hoe isaky mandala ao dia mena amin'izareo kanefa maro dia maro zareo naniry ho tonga nasika amin'ity fotoana ity sany ny oety manana karanta-ty no nanerana azy nefa nazana azy dia misaotra satria misy manana faratany any tongeta izay raha teo niezaka gazety rehetra misy eto mba endrika ny faratany dia ny manisako hoe volavatra matoboloa ary mirafisoana ohatrany amin'ny asany misatra izay atsilokana sotra toko dia misotranao zany ary anjely mpanao gazety amin'ny faritra fa hiezaka mihitsy aby zany mba manomana foana dia fionana ifampiresana amin'izareo
tahaka izao tokany amin'ny fasotra zany lokana fotoana kely mazona fampiresaka amin'izareo dia makasitraka makatelonantsika asa sarobidi ny asantsika andraikitra lehibe ity asa zay ataonareo ity andraikitra iarahamanana ny fampandrosoana ny firenena ka dia iloko fa dia samy nandray zay andraikitra nandrify azy zay ny rehetra ka izao tombotsoa mivoaka tombotsoa firenena zay ihany nataontsika ho tanjona ny mifanatanterana satsika misaotra tombokolay makasika tombokavy tena